izy ny vonina anoratan'ny tompo zavatra indray ao anatin'ny fony androany. Raha maniry ianao a dia tena hanao tokoa izy. Ny any aminazy a azo antoka foana. Ny tsy azo antoka dia ny ety amintsika. Ny mamotsitra dia tsika fa tsy ny tompo ny mamotsitra. Tamin'ny zoma zay raha niatrika ny fotoam-bavaka teto dia izy pasteur Jimmy atao anatin'ny fizarana izay nataony hoe matetika ozy izy resaka mombana zioka, resaka zioka ny fampiresahana sy ny fampizarana atao dia anisan'ny zioka anankiray mitranga ozy izy rehefa hanomboka ny toriteny a dia misy ny zioka ny torimaso. Dia izy ny tenin'Andriamanitra nefa hoe aza mety a asiana zioka izay iraisanareo amin'ny tsy mino a satria ny tsy mino a tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra raha ohatra ianao ka amin'izao andro mafampana mahafinaritra izao a hihaino ny tenin'Andriamanitra tsika ohatran'ny tady hiakatra izy a dia toero izay zioka anankiray izay a aza manaikititra amin'izay zioka izay fa aloha ny tenin'Andriamanitra no hiasa ao anatin'ny fonao. Amen. Ka vonina ve ianao fa hiresaka aminao ny tompo ankehitriny? Amen. Amaky ny tenin'Andriamanitra tsika izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Raha manana baiboly ianao a dia raiso ny baibolinao a dia jerevantsika ny teny ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko fa Exodosy toko faefatra. Exodosy toko faefatra no raisitsika manomboka amin'ny andininy faha-raika amby roapolo. Manomboka amin'ny andininy faha-raika amby roapolo a hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Naran'i Jesosy aroa Jehovah tamin'i Mosesy, raha mandeha miverina any Egypta ianao, indreo ireo ny fagagana rehetra ireo izay nataoko eo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao, ary izaho hanamafy ny fony ka tsy handefa ny olona izy. Ary lazaon'ny Farao hoe izao no lazain'i Jehovah, zanako lamatoa Israely, koa efa nolazaiko taminao hoe alefaso ny zanako mba hanompo ahy. Fa efa nandatsy handefa azy ianao, koa indro izaho hamono ny zanakao lahy matoa. Jaona toko fa 5:10 a. Jaona toko fa 5:10 a. Dia amin'ny andininy a fa 5:10. Naran'i Jesosy tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay reko, izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Ary farany a asan'ny apôstôly a toko fa 7:10. Manomboka amin'ny andininy faha 2:20 a fakitsika farany. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka nanao hoe ry lehilahy Ateniana, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'ny Andriamanitrareo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izay soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriako aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy no tompony lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana. Sady tsy mba tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany. Dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra ary rehefa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritra ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ahatsapa ka hahita, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Amen.
Tenyandriamanitra nankitelo nyvakiako taminao teo a nankiray tao amin'ny exodosy mitantara ny iraka izay nan'andriamanitra ny Mosesy rehefa andeha hamoaka ny zanak'Israely izy. Zanak'Israely izay fantatritsika tsara fa nandevozina tany Egipta tamin'ny fotoana io ary Mosesy dia nantsony tompo avy anao aty ihany saritiny tompo izy tamin'ilay roa imemy dia naresaka tamin'ny teo ny tompo dia nandeha fanazy ny iraka dia io mazava tsara io teneny Farao Israely zanako lamatoa. Andriamanitra miteny an'izay fa tsy za Israely zanako lamatoa dia zao alefaso ny oloko alefaso ny zanako andeha anao inona ozy izy ta andeha anao inona ozy izy raha zareo tsy tadidinareo ve anao inona anompo alefaso ozy izy ny zanako andeha anompo ozy izy Jesosy tao amin'ny jaona toko 10 teo tsy ataoko hoe mpanompontsononareo ozy izy fa ataoko hoe sakay izy ny mpanompo ozy izy tsy mahafantatra azy any am-pony tompony ihany tsy mahafantatra azy eritreritry ny tompony ihany hoe inona ny eritreritra fa mandeha fotsiny ny baiko hoe tia atao dia satria ianao mpanompo dia manao fa tsy fantatra hoe fa maninona hafahafa be raha ny andevo ny anontany amin'ny tompony hoe fa inona ny antony anarahanao anao ahaka an'le rano aloha na hoe inona ny antony anarahanao anahy fa maninona tia tsy maintsy atao fa rehefa mpanompo ny olona anankiray dia maninona manao fotsiny rehefa mibaiko ny tompony. Ozy izy Jesosy fa zao ozy izy ataoko hoe sakaizinareo ataoko hoe sakaizinareo manomboka izao satria ozy izy izay rehetra reko tao amin'ny ray ozy izy dia maninona efa nambarako anareo. No ny tonga Jesosy Kristy dia ny zavatra niova. Andriamanitra ray ihany. Andriamanitra no nifidy ny zanak'Israely nifidy manokana ny Israely izy tao anatin'ny génération maro fandimby nataoko fotsiny hoe tao anatin'ny zanak'Tera ary dia Abrahama no nifidian'Andriamanitra. Rehefa nifidy any Abrahama izy dia nametraka zavatra manokana izy tao am-pony Abrahama dia nametraka zavatra manokana izy rehefa hanambady ianao dia tsy olona lavitra amin'ny fianakavianao no alainao fa olona akaikikeo ihany misy zavatra ao am-pon'Andriamanitra. Rehefa nanambady koa ny zanak'Abrahama izy zanak'Abrahama Isaka dia rehefa nanambady koa ny zanak'Isaka dia olona nanafana indray Abrahama fianakaviantsika ihany nalaina satria maninona misy zavatra mila tehirizina misy zavatra napetraka Andriamanitra aloha zany tao anatin'ny fony ireo olona ny safidiny averiko indray mandeha tsy tonga dia eritreritra nandeha fotsiny dora ngamba fianakaviana avadintsika tsy izay le izy fa Andriamanitra nametraka zavatra tao nisy taridalana nandeha tsikelikely tao dia rehefa nandeha le izy dia niteraka indray Isaka niteraka ny Esau sy Jakoba rehefa tonga tao amin'ny Esau sy Jakoba dia nisy safidy indray tao amin'Andriamanitra hoe hovidiako ty anankiray ty Jakoba ty hovidiako dia namboariny indray ny situation rehetrarehetra mba hahafahany atateraka ny sitrapony rehetra. Lasa ny Jakoba mifizikiny lasa ny Jakoba nitsodrano rehetrarehetra ary rehefa aveo dia tonga teo amin'ny taranak'i Jakoba ireo le antsoina hoe zanak'Israely dia ireo amin'izay no ifampiresan'Andriamanitra nanomana ireo hoe Abrahama Isaka sy Jakoba ireo foana ny tsaiviny isaka mamaky ny boky ny testamenta taloha ianao satria maninona teo aloha ny aingany teo ny nazava ny safidin'Andriamanitra ary teo ny nametraka zavatra Andriamanitra tao anatin'ny fony ireo olona ireo rehefa nandeha amin'izay nitohy amin'ny fiainana dia nanana zavatra tao am-po Andriamanitra momba an'ireo taranak'ireo ary izay no natonga ny Mosesy ny rano hoe tsy mety amiko raha tavela any Egipta ireo raha andevo ireo fa aloha ireo tsy hoahana mba hatateraka ny planako. Fantatrao ve ny planan'Andriamanitra? Andriamanitra efa nanomana zavatra tsara ho antsika ozy izy hoe hanomana andeha hanamboatra olona tahaka antsika ako fa no tonga i Adamaseva dia votsitra sady le izy tsy maintsy manomana planina vaovao ozy izy nanomboka ny safidy izy Abrahama Isaka Jakoba reto zanak'Israely reto ozy izy no andeha
ampamoahako an'ilay famonjena, irestaureko indray ny famonjena, irestaureko indray ilay fiainana tsara zay efa nomaniko sy efa nisainiko hatramin'ny voalohany. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Jesosy Kristy ho avy, Jesosy Kristy ho avy. Rehefa izay ozy izy dia andana lay vao Mosesy a, ndana avoay tao ilay olona, ndana avoay fa tsy mety amiko hoe ao Egypte, tsy mahatateraka amin'ny planiko ao Egypte, fa raha ao izy dia tsy mety. Avoay izy dia ento aty amin'izay tany nampanantenako ny razam-behany, dia eto izy nanompo ahy. Rehefa nanompo ary ny zanak'Israely raha lasa navavy, tsy ho tantaraiko ny fomba nivoahany tao, fa mino fa efa fantatritsika izany. Fa rehefa tafavoaka tokoa izy dia nametraka amin'izay Andriamanitra, ohatra ho ny ahoana ilay hoe fanompoana, ohatra ny ahoana ilay hoe manao izay tenenin'Andriamanitra. Dia namoaka ireo karazana didy, namoaka ireo karazana direktiva ozy izy ny teny frantsay, reto avy ny zavatra ataonareo, nareo aza manambady. Dia namafisin'Andriamanitra amin'izay ilay zavatra efa napetraka tao am-pony Abrahama sy Isaka hoe aza manambady hafa firenena. Tamin'ny voalohany zany a, tonga dia napetraka Andriamanitra tao am-pony ilay fidiny ilay izy. Fa taty aoriana ho an'ny reto zanak'Israely reto dia napetraka ho didy amandalana, napetraka hoe zao avy ny zavatra tokony atao, napetraka hoe ajainareo ny andro sabata, ajainareo ny tsy fihinanana reto biby reto satria maloto reto, misy antony, misy zavatra be dia be izay napetraka Andriamanitra hoe zao avy no mila ataonareo. Ary rehefa nametraka anareo Andriamanitra raha lasa ranabavy, dia tsy nametraka fotsiny an'ilay izy fahatany hoe tsy maintsy ataonareo fotsiny rangareo fa tsisy hevitra, tsy misy ady hevitra raha atao fotsiny ireo. Fa rehefa nametraka ny didy amandalana ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra dia nametraka hoe raha ataonareo ireo dia reto avy ny valim-potianareo, raha ataonareo ireo dia ho tahininareo, ataoko mihoatra noho ataoko misandratra mihoatra ny firenena rehetra nareo, ataoko an'izao nareo, ho tahininareo raha miditra, ho tahininareo raha voaka. Dia zao koa rehefa tsy ataonareo ireo dia maninona? Misy ozina miatra, misy famaizana miatra. Ary rehefa mandinika ny tantara ny ainany zanak'Israely ianao, Andriamanitra tsy mitsitsy andreo izany mihitsy. Andriamanitra tsy miteny hoe tena sendra nakakitay andro sabaty ny olona anankiray iny, tena ka izy kosa tsisy hohanina avy ao dia ahoana dia andro fotsy ve izy. Fa Andriamanitra rehefa miteny hoe zay dia zay. Ny fanompoana niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro zanak'Israely dia mahitsy. Ireo zanak'Israely ireo raha lasa nanabavy tsy nafantatra hoe tsika ity namoaka ny Kristy, tsy nafantatra ny tao am-pon'Andriamanitra ny zanak'Israely, fa nasaina nanompo. Azonao ve lohatra eo? Mbola tsy matory ianao a? Nasaina nanompo ny zanak'Israely fa tsy nalala izay tao am-pon'ny tompony. Rehefa tonga Jesosy dia ozy izy hoe efa tonga aty, efa tonga aty ozy izy, ka zao izay nambarany ray ahy dia ho ambarako anareo. Tsy mitovy ny tantara manomboka teo. Ny olona izay manompo an'Andriamanitra aty amin'ny fanekena vaovao dia tsy manompo, tsy mahalala izay ao am-pon'ny tompony, tsy manompo, tsy mahalala izay ao am-pon'ny tompony, fa mahafantatra ny ao am-pon'ny tompony. Raha ohatra ianao ka tianao be ny fitahiana ny zanak'Israely, mahaliana anao ny zavatra rehetra izay niainany zanak'Israely, dia za te tenenao misy plasy tsaratsara kokoa no men'Andriamanitra antsika, misy plasy tsaratsara kokoa. Maninona ireo zanak'Israely ireo ny fatra-piodina tamin'Andriamanitra? Na hoe tsy mba mandinika an'azy Andriamanitra ingity na ny fanatitra nataonareo ary nakaleo an'Andriamanitra ny farany, nefa ny fanatitra izay izy ihany no niteny hoe zao anaovana azy, ty ataovy an'ity, ty ataovy an'ity. Nataony arak'izay, nanao fanompoana arak'izay voasoratra, niezaka nanao izay tratry ny aina ny zanak'Israely, nanompo. Fa ny olana tsy fantany mihitsy ny hoe fa maninona, inona ny antony? Takan'le mpiasa ao an-trano hoe ndany ty rao dia tsisy question ianao fa tonga dia atao fotsiny iny, avy eo aterina le rano, tsy fantatra hoe natao inona iny rano iny fa izay lavan'ny tompony azy. Tontolo hafa mihitsy ny fiainam-panompoana izay niaina ny zanak'Israely. Ary tsy hanasako anao le izy, tsy hanasako anao le izy, satria maninona aloha efa tsy any amin'izany andro izany tsika izao.
fa ty aorianan'i Jesosy Kristy efa tonga ny famonjena ao antsika. Amen. Zanak'Israely ireo raha lasa ranabavy fatra-piotana. Isaky misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina. Isaky misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lohany. Aloha rangatsika moron'Andriamanitra hafa aloha. Ohatra n'le Andriamanitra fa aiza ihany le Andriamanitra efa maninona raha tiantsika Andriamanitra dia maninona ny avelany hitranga amintsika izao zavatra izao satria tsy fantany ny ao am-pon'Andriamanitra. Maninona Andriamanitra mamela antsika ho resy? Maninona Andriamanitra mamela antsika handalo fahoriana? Maninona Andriamanitra mamela antsika ho azo ho babo? Fa nga moa tsy izy le Andriamanitra mahery. Aiza daholo ny teny fampanantenana? Ny fo tena marina na nanompo an'Andriamanitra ary. Nampianatra Joshua, nampianatra Mosesy, reto avy ny zavatra tokony atao. Fa zao raisina ho direktiva le izy. Raisina ho baiko le izy. Dia atao le izy. Dia matahotra ny ho faty. Dia atao. Miezaky ny hoendry tsara rehefa sabata satria mafy ny azo ny tanan'i Jehovah. Aleo tsy mitetateta miadaladala mihitsy fa Jehovah zany mahasiaka zany. Tsy maintsy manompo an'Andriamanitra ny olona tamin'izany fotoana izany. Tsy malala na inona. Fa Andriamanitra nefa nanana planiny. Ary izay zavatra izay ny tsy itovizantsika. Rehefa tonga aty amin'ny vanim-potoana izay ao aorianan'i Jesosy Kristy. Ozy izy hoe nareo ozy izy tena navelako hafantatra ny zavatra ao am-pon'Andriamanitra. Dikan'izany miova ny tantara. Miova ny fomba fanompoana. Zao ny zavatra mahavariana raha latsaranabavy rehefa miresaka tamin'ny Ateny ihany ny Paoly. Io Andriamanitra io nge ozy izy reto e. Voalohany aloha zany ny Ateny ihany nafatra be Andriamanitra be ao amin'izareo. Betsaka eo fa ohatran'ny mailomailo ihany zareo dia ohatrany hoe misy ohatrany tsy fantatsika zany momba anazy fa zao aloha asiana altara anankiray ihany ozy izy dia atao hoe ho an'ny Andriamanitra izay tsy fantatra. Fa azo antoka le izy fa misy fa tsy hita mazava le izy. Tenentin'Andriamanitra Paoly rehefa avy nitety tanàna maro dia tonga tao Atène dia navelan'Andriamanitra hoe ty le zavatra ty nampidiranao resaka rehefa hiresaka amin'ny Ateny ihany ianao. Dia rehefa tonga teo izy dia ozy izy hoe le Andriamanitra le tsy fantatrareo iny dia ho resahako aminareo ozy izy. Dia rehefa niresaka izy dia ozy izy hoe io ozy izy nahary ny tany sy ny lanitra. Io ozy izy le Andriamanitra tompony zavatra rehetrarehetra. Ary zao zavatra mahavariana ny resahan'ny apôstôly Paoly dia ozy izy hoe io Andriamanitra io ozy izy ndasy vakiko mihitsy le izy dia amin'izay marina tsara le fanambarana. Andriamanitra izay nanao zao tontolo zao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ny tompony lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra anaty tempolo natao tanana sady tsy mba tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra. Io Andriamanitra io ozy izy ny apôstôly Paoly rehefa resaka tamin'ny Ateny ihany izy dia zao io Andriamanitra io nge ny tena marina tsy mila tompony tsy mila servieny izy io. Io Andriamanitra io tsy hoe ny olona mila tompony aloha ny olona mila karakaraina aloha dia olona tsy ny olona mila tompona na mila karakaraina na mila serviena dia olona izay manana fahasahiranana tsy izany hoe alohanao karakaraina anao alohanao ampiana fa misy zavatra tsy mety ao amin'ny fiainanao na misy hoe manahirana anao hitako fa tsy vitanao ty zavatra ty alohanao ampiana. Fa nametraka mihitsy ny apôstôly Paoly tamin'ny resaka tamin'ny Ateny ihany hoe izy io nge tsy mila tao an'izany izy io tsy mitaky fanompoana. Azonao ve zavatra resahako? Nefa ny zavatra magaga dia Andriamanitra ny tena hoe avoahin'ny oloko aninona? Anompo ahy. Avelao ny oloko, avoahin'ny oloko, anompo ahy. Dia rehefa tonga Jesosy dia izy tsy mpanompo intsony ka fa sakaiza. Manomboka azonao ve ilay zavatra resahaka? Andriamanitra tsy mila hetsika ataontsika. Andriamanitra tsy niteny hoe mba tongava reto isaka Alahady ao Antsahamanitra. Andriamanitra tsy niteny hoe mba mandraisinareo rehefa nandray ny fitiavako nareo dia mba manaova nareo activité kristianina. Andriamanitra tsy niteny hoe tsy maintsy manao an'izao sy tsy manao an'izao ianareo satria raha toy izany ny fahazahoantsika ny fiarahana amin'Andriamanitra dia manao asa toy ny didy antsika. Isika raha lasy-ranabavy raha manompo an'Andriamanitra raha manao izay zavatra rehetra ho an'Andriamanitra
dia tsy tahaka ny andevo mpiasa. Tsy tahaka ny olona tenenina hoe tsy maintsy ataonao zao na tsy maintsy ataonao ty satria raha tsy zany dia very any amin'ny hafobenao. Tsy misy antony anaovantsika fanompony mba ahazoantsika sitraka amin'Andriamanitra ka hitahiny antsika fanekena talozany zavatra. Raha manao hetsika ianao raha tonga aty ianao, raha manao akanjo tsara ianao rehefa lahady, raha manao asa ianao, raha manatotona vola ianao, ninona zavatra ataonao dia tadidio fa tsy tahaka ny fanekena izay ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Israely. Andriamanitra afaka mamaly afaka mamaly rehefa mijinja ny olona rehetra, prinsipa mipetraka izany. Rehefa mamafy ny olona rehetra dia tsy maintsy mijinja. Lôjika izany ary marina izany. Fa ny fon'ny olona izay malala ny ao am-pon'Andriamanitra tsy mivoafetra ary tsy miainga amin'izany bazy izany. Hoe hamafy ahako, andeha hanompo ahako, andeha hanao an'ity aho am-piangonana, andeha hanao an'ity atsy amin'aninatsy satria asan'Andriamanitra ty, andeha toro ny filazantsara eran-tany ahako, andeha hanao zavatra rehetrarehetra ahako amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria mila manompo an'Andriamanitra. Tsia isika dia tontolo hafa satria Andriamanitra dia mirevele ny ao am-pony amin'ny zanany. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe isika izy ozy izy malala ny ao am-pon'Andriamanitra, izy malala zay sain-dalina any amin'Andriamanitra any. Fa ozy izy ny tenin'ny apôstôly fa izay ozy izy manana ny sain'i Kristy. Zanak'Israely ratsana bafy tsy nahalala na ny kely indrindra izay tao am-pon'Andriamanitra ary. Fa isika rehefa nandray ny fanamasin'Andriamanitra dia mahalala. Ozy izy lerina ankiray izay hoe ny foko sy ny fonao ozy izy miara amin'ny tempo, ny saiko sy ny sainao ray safidy. Amin'izay fotoana izay ninona zavatra mitranga miverina amin'ny tantaran'ny zanak'Israely tsika. Rehefa misy zavatra tsy mahafapo ny zanak'Israely dia mitady izy hoe tena tsy mety aloha miova Andriamanitra. Fa ny olona izay malala ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny zanak'Andriamanitra. Misy fotoana mety mandalo ny zavatra tsy mety, misy fotoana mety mandalo ny zavatra tsy rarina, misy fotoana mety misy zavatra tsy zaka tsony aina ety ambony tany. Fa ny malala ny ao am-pon'Andriamanitra manana fatokina, manana fiadanana, manana ary manana koa ny tsy hitoditodika na ao amin'ny ankavia na ao amin'ny ankavanana satria manana ny révélation. Zay ilay tenen'i Jesosy izay nambarany ray angy eo ozy izy dia iraisako aminareo iray amin'ny Kristy isika rehefa tonga zanak'Andriamanitra. Zany ny tantara ny fiangonana amin'izao fotoana izao raha lasarana-bavy. Ary ny ao am-pon'Andriamanitra dia fantatrao tsara, mila mahafantatra izany tsika ny saison izay iainantsika. Ny vanim-potoana iainantsika dia vanim-potoana izay hitarita ny fanamasina antsika ho amin'ny fanatanterahana ny olo-masina izay ho avy, izay eo am-panangonana an'izany tsika amin'izao fotoana izao. Isika ny élément ampiasain'Andriamanitra ho an'izany raha lasarana-bavy. Raha vao tsy fantatrao izany dia ozy izany hoe tory filazantsara satria manina satria ve izay ny didy. Raha mitenin' Jesosy Kristy hoe mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetrarehetra, raha raisinao zany hoe izay ny tenenin' Jesosy dia mila atao zany, dia ozy hoe tsy mbola ao am-ponao ilay izy. Fa raha ao am-ponao ilay izy dia tao am-ponao koa izay ny tenenin' Jesosy izay. Azonao ve zany zavatra resahako zany? Tao am-ponao koa ny tsy hipetrapetraka fa hitoro ny filazantsara. Na tsy ny teny ary Jesosy ataoko an'izay mihitsy ilay izy, na tsy ny teny ary izy dia efa tao midoboka ao anatin'ny fonao zany mila mitory, mila mandeha ahako, mila manao ahako, mila manao ny asan'izay naneraka ahako. Amen. Tantara hafa ny tantarantsika raha lasarana-bavy, tantara ny fiangonana. Fanekena hafa ny napetrak'Andriamanitra ho antsika fa tsy mitovy satria efa tanteraka ny zavatra izay nilany zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro. Ho avy indray fotoana hananganany hitodiany indray amin'ireo Israely ireo, ho avy izany fotoana izany. Fa eto amintsika aloha mason'i Jehovah. Amen. Tenena akaikinao eto amintsika amin'ny masony izao hoe aty amintsika amin'ny mason'ny lanitra rehetra hoe tsy izao tontolo izao amen. Aty amintsika amin'ny mason'ny lanitra rehetrarehetra hoe efa nomeko anareo, efa nasehoko anareo, efa nambarako anareo izy izy ny ataopoko. Raha ohatra ka mandeha amin'ny fanompona izay nandehanan'i Israely tsika dia ho takona amintsika hidina volume ny fahainoantsika ilay feon'Andriamanitra. Veriko indray mandeha raha ilay fomba fanompona izay nanompony Israely, inona ilay fomba fanompona?
ataontsika ity fa rehefa ataontsika ity dia mamaly antsika Andriamanitra. Ataontsika ity mba ho hitan'Andriamanitra hoe nanao an'ity tsika ho anazy. Ataontsika ity satria izay ny teneniny fa ty ho ny lakile an'ilay fitahiana tahaka izao. Raha lasy ranabavy, raha izay fomba fanompona izay no anompona ao an'Andriamanitra. Sa tsy miteny anao hoe tsy ho tahiny ianao, afaka no tahiny ianao, afaka no azonao ny zavatra rehetrarehetra, fa ny fanontaniana ianao ve ny ao am-pon'Andriamanitra? Ny fanontaniana ary ny zanak'Andriamanitra raha lasa ranabavy dia liana ny amin'izay ao am-pon'Andriamanitra. Raha vao tsy milina ianao, za tsy miteny hoe liana toriteny a. Toriteny moyen anankiray, famakianao baiboly moyen anankiray, fa ny fiainanao rehetrarehetra manana fahalinana ve ianao hoe inona indray ny ao am-ponao Andriamanitra afahako mandeha. Ao anatin'ny fahoriana manana fahalinana ve ianao hoe inona Andriamanitra ny ao am-ponao, inona ny tianao ampianarina anao anatin'izao aretina izao, inona ny tianao ampianarina anao amin'izao tsy fisim-boly izao, inona ny mba tianao ampianarina anà Jesosy a, fa tsy hoe isaky ny marary dia dia kapoka taminy manasitrana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mety izany. Hoy ny tenin'ny Paoly hoe tena nangataka indray indroa intelo a, fa avy eo ahako naheno. Maninona hoe naheno izy. Ilay teny ny tena hoe ampy anao fahasoavako. Raha vao miinsiste amin'ilay zavatra any amin'ilay tsy plan ianao a, dia tsy haheno. Fa raha vao mamotsitra ianao amin'ilay zavatra tianao insistevana dia maheno ianao. Za manasanao a, aoka hitodika amin'Andriamanitra ny fotsika. Raha manao zavatra ianao, raha anatina sampany ianao atao ny fiangonana, be da be ny hetsika ataontsika, reny hetsika reny a, izao lazaiko hoe tsisy didy namoaka an'ireny hoe tsy maintsy atao reny hetsika reny. Zany 1 2 3 zany tsisy didy teto hoe tsy maintsy manao nareo amin'ny premier 1 2 3 ozy izy ny tompo. Tsisy nanao an'izany. Tsisy ny teny eto hoe tsy maintsy manao nareo amin'ny réveillon, mamino tena ataovy daholo ity zavatra rehetra ity, tsisy ny teny an'izany. Fa ny olona izay malala ny ao am-pon'Andriamanitra, na tsisy mibaiko ary izy misisika izy manao. Ny olona izay malala ny ao am-pon'Andriamanitra, raha misy zavatra petrak'Andriamanitra ao anatin'ny fony rahalahy anankiray ka validehany anatin'ny fonao zany dia miara-miazakazaka ny fiangonana. Izany ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Ny antony ho avy ny zarazaraina nge samy hafa ny fanomezam-pahasoavana. Ny antony dia maninona? Mba hampandroso ny fiangonana, mba hitombo ny fiangonana, mba ho avy zay mba ho voataona zay mbola tsy tafiditra ao ambala, ary mba hitombo zay rehetra efa ao. Amen. Raha vao tsy azonao zany prinsipy zany dia tadiny ianao foana ianao. Tahaka ny zanak'Israely fatra-piodina na Andriamanitra ary kivy ihany ny fara. Tena tsara angary io fideranareo, na fiderana io. Zevinareo tsara fa na izahay izay mitendry ity, na izahay izay mihira, na isika izay manao izay asa rehetrarehetra, mila malala aloha ny ao am-pon'Andriamanitra. Sarobidy loatra izany raha lasa ranabavy. Ary ozy Jesosy hoe sainge masakaizanareo e. Aza mihirahira ianao, za sakaizan'ny tompo, za vadin'ny tompo, za tian'ny tompo, za zao ny tompo. Za tsy mpanompon'Andriamanitra zany fa za efa ambony noho izany. Tsy zava-dehibe zany raha tsy malala ny ao am-pony ianao. Ny sakaizany ihany no malala ny ao am-pony. Mila mangetahita an'izany tsika isan'andro. Ninona zavatra mbola zao ntadio a, matoa mbola velona ianao a, mbola misy zavatra ao am-pon'Andriamanitra mbola ho reveleny aminao dia ho ampanaoviny ianao. Tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana, tsy fantatra hoe aiza, tsy fantatra hoe inona le izy, fa tsy maintsy ao asehony ianao zany amin'ny fotoana rehetrarehetra izay lavana an'izany. Fa mila miova aloha tsika, miova aloha tsika, tsy mandeha tamin'izay erreur ny zanak'Israely. Atao hoe erreur tsy erreur tsy hita hoe ahoana satria Andriamanitra tsy nanambara ianareo nge tena ho avokako nge Jesosy kalma fotsiny nareo. Le izy koa amin'io taona maro fa tsy hoe telo volana dia andrasantsika izany telo volana izany tompo. Fa le izy taonjato maro no ny fandimby. Fa izay mihitsy ny planin'Andriamanitra. Tena maro na ny mason'i Jehovah efa nitodika ny tsinjo atsika. Ary izany zavatra izany raha lasa ranabavy no antsoina hoe fahasoavana. Izany zavatra izany no antsoina hoe fahasoavana ka mahatonga antsika tsy afaka nipetrapetraka fa manao ny zavatra rehetrarehetra ho an'Andriamanitra. Amen. Ny zavatra anankiray tiako hisaritana ny sainao dia ny tsy hanao zavatra anankiray ho masina ho an'Andriamanitra. Tsy hanao zavatra anankiray hoe tia.
ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly teo hoe tsy mitoetra ozy izy ao anatina tempoly natao tanan'Andriamanitra. Ny tempolin'Andriamanitra dia izy tsika senao rehefa nandray ny fanahan'Andriamanitra, rehefa nandray ny fitiavan'i Kristy tsika dia nampitoeriny ao anatintsika ny fanahan'Andriamanitra. Dia manomboka maninona io fanahan'Andriamanitra io rehefa omenao vahany, zay ilay teneniko teo hoe ianao na omen'Andriamanitra ny fanahany ary ka hanao fomba fanompoana taloha dia misy zavatra tsy misankrôna ao, misy zavatra tsy mandeha tsara ao, fa miafiafy ilay fanahy satria ianao mitady izay tadiavin'ny nofinao. Zanak'Israely niivo tamin'ny nofiny. Fa rehefa ohatra ny hoe omenao vahana ny fanahan'Andriamanitra dia manomboka mahafantatra ianao izay tian'Andriamanitra. Dia zavatra mila fantatritsika raha ranabavy. Zay mahatonga antsika matoky an'Andriamanitra naiza naiza toerany. Mahafaky ny ainao an'Andriamanitra naiza naiza toerany, fa tsy voatery hoe amin'ny toerana voatokana ihany. Ny olona indraindray dia te hanamarika hoe ty zavatra manokana ity atao Andriamanitra. Mahafinaritra ny olona mihitsy mibaze ny zavatra inony amina zavatra hita maso. Ahafahana hoe mazava tsara ary afaka kasia tanana tsara ty zavatra ty mba hampiraikitra ny finoana. Za te hitenanao raha lasa ranabavy tsy mitoetra ao anatina zavatra na inona Andriamanitra. Na trano ary hoy maika fa rano, maika fa mosoara, maika fa ty karazan-javatra rehetrarehetra ty. Raha vao tsy ampy ianao no hoe atao anatiko ny fanan'Andriamanitra, raha tsy ampy ianao zany dia mandini tena. Raha tsy ampy ianao zany hoe afa-po ahako ny amin'ny fisian'Andriamanitra atao anatiko, tsy faritan'izay hita amin'ny masoko, tsy mila aksesoara ahako anampy anah mba ino fa eo amiko ny fanatrehan'Andriamanitra, ka raha adiniko iny dia adiniko any an-tran'Andriamanitra. Azonao hoe zavatra resahako. Fa rehefa afa-po ianao hoe Jesosy atao anatiko, ao anatin'ity olana atrehako ty mihitsy atao anatiko izy, ao anatin'ity zavatra mafy izay mianjady amin'ny fiainako ity atao anatiko zany Jesosy zany. Ka io ozy izy no mampietsika antsika. Mahafinaritra anahy be ilay zavatra fomba fitenen'ny apôstôly Paoly anazy ato hoe atao amin'ny andininy fa 5 hoe sady tsy tompoiny tanan'olona izy ozy izy sady toa mila zavatra fa izy ihany manome izao rehetra izao, aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetrarehetra. Izy ihany ozy izy ny manome an'izao tontolo izao aina sy fofinaina sy ny zavatra rehetrarehetra. Ny tanjony mba hitady azy, mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ka hatsapa ka hita azy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Zavatra mahavariana raha lasa ranabavy ny tanjon'Andriamanitra dia ny hitadiavantsika azy. Ny tanjon'Andriamanitra dia mba hahita azy ny olona. Ozy izy Paoly, izy nge tsy lavitra, izy tsy lavitra, fa zao misy olona hahita dia misy olona tsy hahita. Zay le teneny teo hitady azy izy raha tahiny ka hahita. Misy olona zany samy hety antsika rehetrarehetra, fa misy olona mahita dia misy tsy mahita. Tia ampanao amenina be ataovy amin'ilay mahita Jesosy. Hoe teo ihany fa tsy hitako mihitsy angenao dommage be zany. Raha lasa ranabavy ny ao am-pon'Andriamanitra dia mba hahita azy, nomeny aina, nomeny fofinaina, nomeny ny zavatra rehetra mba haninona. Ary izy koa mamaritra ny fetrandro ozy izy hoe avy amina raha anankiray, avy amin'ny adama sy eva ny olona rehetrarehetra ozy izy. Dia izy mandamina ny fipetrahana ety ambonin'ny tany, mandamina ny fetrandro ihany koa hoe eto ianona teraka dia eto izy maty, dia eto ianona indray teraka dia eto izy maty. Fa izany rehetrarehetra zany izy manome aina, izy manome fofinaina mba haninona, mba hahita an'Andriamanitra ny olona raha tahiny ka hahita. Aza gaga zany ianao misy olona tsy hahita mihitsy, fa misy olona koa nefa ny hahita. Za mino hoe anisan'ilay mahita ianao io. Izay manaraka rehetrarehetra mino aho hoe mba anisan'ilay mahita ianao. Tsy mahita amin'ny fiangonana USFM ndresahako, tsy mahita amin'ny pasteur Tovo ndresahako, tsy mahita pasteur, tsy mahita baiboly, tsy mahita zavatra hita maso, fa mahita sy maheno ilay avy amin'Andriamanitra. Raha lasa ranabavy misy harena lehibe ao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra.
ary na mamaky baiboly ary ianao dia za te-teny aminao hoe tsy hitanao rehetrarehetra ato fa fataro izay avy amin'ny rainao. Maika fa raha ty baiboly ty ny teneniko an'izany ka maika fa ny olona rehetrarehetra zay miresaka fantaro izay avy amin'ny rainao. Fa efa nitenen'izay ako hoe rehefa fantatrao ny avy amin'ny rainao dia ny any anatinao manao amen amin'izay. Tsy misalasala izay le izy. Tovy amiko ty. Zay nge le mahatonga le ankohonany. Ny ankohonana raha latsanana-bavy dia miray raha, miray sakafo. Jesosy Kristy dia ny tenin'ny Kristy. Zay ny mahankonana antsika fa tsy hoe ankoniny tsy nareo ka dadan'iza sa zanak'iza sa iza. Tsisy fantatra nge nareo e. Fa maninona nareo ny tiako. Satria misy zavatra napetraky ny tompo ato anatin'ny foko. Maninona ny manompo anareo satria zany ny pasteur eto. Manompo anareo. Manompo ny fiangonan'Andriamanitra. Mba ho tonga na metraka fanomezam-pahasoavana isan-karazan'Andriamanitra. Ho samy hafa ireo rahalahy ireo. Ho samy hafa ny mpitarika sy ny olona rehetrarehetra ny fiangonana mba haniny mba handroso ny fiangonan'Andriamanitra. Dia inona dikan'izany mifanompo ny fiangonan'Andriamanitra. Raha miresaka zany tsika hoe Andriamanitra tsy mila tompona ka inona ary ty hoe manompo an'Andriamanitra ty. Ny manompo an'Andriamanitra dia manompo ny fiangonan'Andriamanitra. Ny manompo an'Andriamanitra dia tsy le mitodika any. Tsy hoe mihira fiderana foana maraina atoandro hariva aleloia 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 aleloia. Rehefa tonga ny olona dia ohatran'ny olona fiza koa ianao. Tsy mitombony zany zavatra any. Fa ny manompo an'Andriamanitra dia miservira ny ankonan'Andriamanitra. Za saro-piaro aminareo. Tsy saro-piaro aminareo hoe ho avy isan-kalahady. Tsy saro-piaro aminareo aho hoe tsy maintsy hitako nareo na hoe mba miarakaraka eny foana tsika mandra-pahafaty. Tsy izay le resaka. Fa saro-piaro aminareo raha ohatra ka voavilo amin'ny lalana tsy marina nareo. Saro-piaro aminareo raha ohatra ka hitako fa mandeha amin'ny lalana tsy izy nareo. Dia misitona hoe avy. Dia mitendray Andriamanitra tahaka ny tenenany tamin'i Mosesy hoe alefaso ny oloko hitodika ny amiko. Alefaso ny oloko tsy handeha hanompo ahy intsony. Ny fanompoana raha latsanana-bavy dia vokatry ny fahainoana an'Andriamanitra ao anaty. Tsy izy mibaiko fa ny zavatra napetrana anatin'ny fotsika. Izay le hoe fitiavana. Izay le fitiavana lehibe. Ary izay no mahatonga le hoe ny fitiavan'i Kristy manery. Satria maninona? Boboika loatra le izy ao anatika ao. Boboika loatra jerena ny fiteniko rehefa boboika be. Boboika loatra le izy ao anaty ka maninona? Ataoko daholo ty. Dia ataoko koa ty. Ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy fifaneriterena. Tsy misy fampitahorana hoe voaozina. Voaozina amin'ny ozina. Batao i bafy io. Voaozina amin'ny ozina. Fa taiza indray tamin'ny lahady. Tsy hainareo nga voasoratra ao amin'ny Deutéronome. Tsy mitovy zany raha latsanana-bavy tantara hafa ny ainy antsika. Rehefa voaray fitiavan'Andriamanitra. Mino fa niresaka taminao ny tompo. Tanatin'izay teny izay raha misy ny etaeta raha latsanana-bavy dia le nitenen'i Jesosy. Sakaiza kosa izy nareo. Satria tsisy afeniko aminareo izay nambarany iray. Jesosy Kristy tsy hitantsika maso fa ny fanahany mitoetra ao anatinareo. Ny fanahan'Andriamanitra ny mahazanaka Andriamanitra anareo. Ary valide amin'izay processus rehetrarehetra resahako teo izay le izy hoe mitady an'Andriamanitra tsika. Mitady an'Andriamanitra ary afaka ny ahita azy. Manasanao hoe hitsangana. Manasanao hoe hitsangana amin'izao fotoana izao. Ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paul mamarana azy hoe Andriamanitra ozy izy minitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana. Raha ohatra ny hoe nivily ny lalanao teo. Raha nanompo ianao satria misy antony. Raha manompo ianao satria tia mifanaraka amin'ity zavatra ity, alao atao ity zany. Raha misy condition ohatra izany tao anatin'ny fonao dia androany amin'ny tenenao hoe miverena amin'ny fibebahana. Ndao hibebaka eo anatrehan'ny tompo. Ndao hanantony. Hiverina amin'ilay fitiavana izay efa nitiavany antsika. Izay ihany ny zava-dehibe amin'ny fiarana amin'ny tompo raha latsanana-bavy. Tsy misy mihoatra. Tsy misy mihoatra noho izay. Izay ny marina. Samy mivavaka tsika. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.